tafiditra somatsara ampianarana araky ny efa fandagana nataontsika teo aloha ny ankizy tsirairay avy am'izao fotoan'izao izany hoe afa any anatin'ny kilasy misy azy tsirairay avy matomboka hatrany amin'ny kilasy madinika ary hatrany amin'ny kilasy lehibe eo no anomboka ny fampianarana kanefa alohan'ny anombohan'ny fampianarana afahana manao azy ho tsara zany hoe mametrapetraka azy azahoana voka-panadinana tsara azahoana fanabeazana tsara de inona aloha miandry ny tompona andraikitra voalohany inona miandry ny mpampianatra inona miandry ny ray aman-dreny andeha hidirantsika ny tompona andraikitra voalohany zay efa navita nametrapetraka tsara ny ialako-tsiny la teny vahiny hoe préparation na ny fanomanana ny zavatra ety mampianatra aloha araky ny fampiofanana zay nomena tatia an-tsekoly ao arinan'izay rehefa voapetrapetraka tsara zay fanomanana zay zany hoe efa nanao ny fanomanana na ny cahier de préparation tsirairay ny mpampianatra de hiditra tanteraka amin'ny atao hoe sehatra any an-dakilasy rehefa tonga ao an-dakilasy ary lay mpampianatra iona mpianatra ao arinan'ny fifampafantarana de aza adino fa ambava aloha le fifampafantarana teo fa ny fionana maharitra ao anatina 2 herinandro na 3 herinandro de afantarany mpampianatra tsara hoe iza ty zaza ampianariko ity na iza reto zaza ampianariko reto ohatra zay koa ny mpianatra izy koa na de ankizy mpianatra ary de mezaky ny afantatra izy hoe iza ity mpampianatra ity de efa mifampafantatra amin'ny akapobeany ny olona anankiroa na ny olona maromaro ny dikan'izay de izao rehefa mandeha lay fampianarana ao anatin'ny teleherinandro de ny tompona andraikitra voalohany de tokony anao varavarana misokatra na porte ouverte ary am'izay fotoan'izay rehefa mandeha ilay porte ouverte de eo no afatara mpampianatra voalohany aloha rehefa fatan'le mpianatra de tokony ho fatany koa ny ray aman-dreniny ary rehefa fatany ray aman-dreniny de tokony ho fatany ny olana mipetraka amin'ilay zaza ary rehefa fatany ny olana mipetraka amin'ilay zaza de moramora ho azy ny mapita ny fampianarana any amin'ny sokajin-jaza tsiraray avy voafaritra tsara zany teo ny andraikitra ny tompona andraikitra voafaritra tompona andraikitra voalohany voafaritra tsara ihany koa ny andraikitry ny ray aman-dreny de voafaritra tsara ihany koa ny andraikitry ny mpampianatra zany hoe ny ray aman-dreny tsy rairay azy zany alohan'ny andanan'ny fampianarana itoy lava reny anapitra ny telo volana voalohany na faharoa dia tsy maintsy mahafantatra ny fionana amin'ny mpampianatra ny zanany ary mametrapetraka tsara ny olana misy eo amin'ny zanany ka rehefa voapetrapetraka zay olana zay de mazava ho azy fa andeha araky ny tokony sitsiny raha ampy fitaovana ara-talàna lay sekoly raha ampy mpampianatra mahery lay sekoly raha fahatelo ampy ihany koa ny fifandraisana ampilaminana amin'ny ankizy tsiraray avy